Na dia ao anatin'ny crise kosa sika amin'izao fotoana izao dia hita fa miroborobo tokoa ny fivarotana fiara indrindra ireny fiara efa niasa tany ivelany ireny na ny véhicule d'occasion izany ny avy any Europe no maro anisa amin'ny amidy eto Madagasikara. Raha ny tsenan'ny fivarotana fiarakodia no resahana dia manodidina ny R1 isa taona eo ireo fiara lafo eto amintsika fa ny 70 hatramin'ny 570 isanjato ny tsena dia saika lasan'ireo voiture d'occasion avokoa. Raha ny fiara vaovao no resahana dia 540 hatramin'ny 5,000 fiara vaovao isa-taona no lafo tamin'ny taona 2020 ary tafidina 520 hatramin'ny 3,000 eo ireo fiara vaovao misy mividy eto amintsika isa-taona amin'izao. Nandritry ny vanim-potoanan'ny krizy raha ny fantatra dia niakatra izay tsy izy ny fampidirana fiara efa niasa tany ivelany eto amintsika. Maro ihany koa ireo toerana eto Antananarivo renivohitra no ahitana ireo mpivarotra voiture d'occasion ireo. Raha ny eo amin'ny serana Tsambony Tomasina no resahina dia tafakatra 750 sy 700 sy R1 ireo voiture d'occasion nivoaka tao tamin'ny taona 2020 raha 330 sy 907 izany ny taona 2020. Saika fiara avy any Europa avokoa moa ireo voiture d'occasion tonga eto amintsika. Mba ahafana manafatra fiara avy any ivelany dia ilaina ny fametrahana fangatahana fanamariana eo anivon'ny Brony Gasinette miaraka amin'ny antota taratasy maromaro. 3 andro aorian'ny fijerenan'ny fiara dia alaina ny taritra antsoina hoe rapport d'inspection de recevabilité. Tanterana ny déclaration en douane sy ny fanefana ireo pitsopitsony maro izay vao afaka mivoaka ny seranana ny fiara. Dingana iray tsy maintsy lalovan'ny fiara avy any ivelany ny fahazahoana laharana na ny immatriculation ary ananivon'ireo centre immatriculateur toy ny etsy Ambohida ho an'ny Antananarivo no anatanterahana izany.